fotoana ny tantara eto amin'ny RTA. Atolotry ny Ange du Paradis Groupe ho anao izao ilay tantara nampitondraina ny lohateny hoe ambony ambany tantara nosoratan'ny Andry Tafita Mikael. Ireto avy ireo nanome aina ny tantara: tsy lavina, sy heno, niaraka tamin'ny Tovo, Landris Divine, Felana ary Michel Retratop. Nandra fiosianana totosa Tovo Andriambololona. Studio ny Prod. Mahajiro ane zany loko zany. Sady tena am'le angadiny dada mihitsy io a. Tsara maso lena mifangaro enomba matavy tsara mihitsy. Nareo mianaka koa zany ka ohatra nireny zazakely reny rangako. Ramatoa, Ahoana e? io fotsiny ve zany vary nefa ny loka de tena matsiroko. Mbola misy aho Ka tokony ataonao eto ambony latabatra fa atao inona ny an-dakozia any ary. Ka dada koa ne tsy mahatoky an'le lazainy mihitsy e. Efa laza izy fa mbola misy eo fa nareo mbola be vazizotra ihany ko. Aleo mihitsy jereko any ka tsy mino an'izany. Tena miaiky ny rainao mihitsy ary joary ka. Zay zavatra lazaina azy tsy inono foana. Eny e, ka atao ahoana ary mama? Olona efa nahazoazo taona reny de efa mitady ho voan'ny retordazo. Na laiko tany mihitsy tiako. Miaiky anao mihitsy ka. Ary Fa misy inona indray e? tena tsy mitovy anie ny ao anaty vilia zany. Ny ahy zao telo fotsiny fa ny anareo mianaka dimy avy. Ka mba mandefitra kosa ne dady. Tena tsy mety kosa zao a. Ary mino fa tsy mitovy koa zany nisan'ny tsaramaso. Mahita tenenina mihitsy koa ty dada ty ka. Raha nisy mizana aloha teto de ny lanjako mihitsiko. Asa de misary adala randria. Hita ho ary neniko. Amiko aloha de zara vilana fotsiny zao e. Zaranao ary mba sakafo ato an-trano ataoko zaravilana fa tsy fitiavako anao hatramin'izay. Oay, latsaka koa ny sotroko. Ataovy ireny sakafo ry izy mivady fa nareo koa de lozana amin'ny famaly eo. Ka renonareo manao zay ahafatapoko ako. Serandri e, ho any reny hanine. Tsa hihinana tsony ahy e. Iny de mampisafoaka ny dada. Nidy tapoka koa raha vavoniko. Sakory tsa hinana tsony. Hinana zany rehefa tsy hinaninareo. Za tsy miady aman-kanina zany. Ohatray. Fa ino tinazo anao randria? Sy mangina koa elahy. Omeo rano aloha isasako. Fa nisy inona tany an-tsatandry joary a? Andrasa aloha za tena iome kely mihitsy rineny. Ka ny any dada ny erineny ka tena adalana mihitsy nataony tany e. Efa mitena hoe malemo hitetezana io de mbola naipita teo ihany izy. Tonga de latsaka tao anaty fotaka tonga de niosina tao dada. Ay, vele tetezana kely tsy amin'ny tambaritsika tsy hoe zany. Eno a. Io indrindra. Enao koa ne zany randria de tsy azoko mihitsy e. Efa nitenenina ianao fa tsy mba manaraka an'izay tenenina mihitsy. Tsy aferanao zany fa zany e. Eny e, aleko angina. Jereo ambadiky ny bidon misy rano isasanao. Ka de misaotra ary. Neny Ahoana e? tena dada io tena tsy mba mety fay mihitsy rehefa tenenina. Izy rehefa tenenina de ny azo lohany hafa tsy mba meze mba tenenitsika mihitsy. Tena efa toetra ny hatramin'izay nge io e. Za mba nala tena hoe rehefa mivady zay de io izy nefa
Tao vao mainka ny tombo ny fanaovany azy. Raha azoko tsara anie zany dia tena nijaly ny aritra ny dada io hatramin'izay Tany amin'ny fisehoanay ary kisalany ny fanarahana hoe atao loaka dia satria izay no mifanarahana dia lazainy fa kisa vavy indray hono nandrahoan'ilay olona tao. Ny dada koa zany dia efa tena hoe tedavina mihitsy ka dia hoana ozy ilay olona ka. Inona moa fa nifamaly tamin'ilay olona tao izy teo ampanaovana an'ilay fomba enjana indray zany ka. Fa leo aloha zaka ena kely neny tena reraka mafy koa zaniko. Ndao ary za koa ikarakara fa efa miarivo ty andro. Iny ary. Daitra sahady ty marina fa mifiry moa zao aiza moa le famataranandroko teo iny ity ka amin'ny 4 ora sasany maraina. Aleo miarina teto dia ho any an-dakozia any aloha fa sady nona koa ne zany. Tonga aty aleo aloha tonga dia sokafa n'ity vilany ty koa. Moa aty mbola misy laoka be ko sady hena matsiro be. Hoaniko ty tsoka be ty. Matsiro anie izy zany. Aleo sokirina ny tanana mihitsy fa tsy mety ho azo le tsoka ao anatin'ity taolan'ity ohatray marina fa tena tavela ato ny fanondroko. Tena tsy afaka ato tsony marina sady efa ifoko izay soary ty vaoloza marina. Aleo aloha entina manaraka ty taolan'ity dia hito eo izay atao avy eo Randria, fa nga ianao io marary to lasa hafahafa mihitsy ianao ty ka sady to fonofony lamba zany foana indrindra ny tananao fa maninona Zalahy mahatsara ary aza matahotra nareo sady amin'izay koa 3 andro ianao izay tsy nisaika mihitsy. Efa hoe tsy maninona zany aho enao diko dia jemba mino izay lazaiko mihitsy. Ka inona foana nefa ny mahatonga anao manao ohatran'io jereo anie ty paozinao sahala amin'ny akovoa amin'ny barika ireny ianao. Mba afero kely mivava ramatoa ty Ary esory reto lamba reto ka Andriamanitra fa ino ny ty amin'ny tananao ty tolakena Fa misy inona ry dada sy miaina jereo anie iny zavatra amin'ny tanandrainao iny anake. Ahoy dada jereko. Tolakena ty ry dada fa nangalam-pihinana taiza indray nareo ty Zay vao mazava amiko hitako ny tsy tao tsony le hena ngeza be indrindra tao amin'le loka maly iny kay nangalarin'le rangaty. Okizay rery izy mianaka vahaolana re tadiaviny. Io koa zany no mahatonga ny fandrinantsika ho be vitika ohatran'io. Zara aza mba tsy nisy fofona tao fa tena enjana be nge zany hoe taolana finosina anaty lamba zany ary mamy Efa naheny fofona mihitsy ka zany no mahatonga ato ny teny hoe tsy hitako ny saika mihitsy izy. Aina nafina n'iny zavatra iny tao. Efa hoe aoka izay hoahy izay ahafahan'ity taolany teto amin'ny tanako izao no tokony hojerena vahaolana. Ka iny amin'ny zilim-panamboatra fanaka zao no tena mety amin'io tsy maintsy tapahana amin'ny masinina manko io taolana io fa tsy mety afaka teo zany io. Zay zany eto any izy rojoary endry ary mama. Ohatrany tsy hoeny ka aleo nga mba toerakafako.
Dada koa zany eny nge mba akaiky de mba vetivetsika de tafaveriny e. Ka tsy laitrako le analana eo avy eo. Ka ny ianao adalanako avelao ataony any rehefa tsy mahay miaina. Andao rery dada fa taraiky be. Eny ary andao fa ny amin'ny manaraka ny tsy atao tsony. Inona nataonao Randria? Anaovy lasopy. Tsy mivarotra an'izany aho e. Kafe zao no farotiko eto. Ka le fanontaniana apetraka nareo koa ande ka fanontaniana tsy tokony hipetraka mihitsy e. Tokony ho fantatrareo fa matoa ny olona tonga eto aminao de hisotro kafe zany. Ianao koa zany de mahay vava. Sady mahazatra nareo mpivarotra mihitsy ane ty manontany lava aty e. Okizay e, ity ny kafenao. De ho anontany ndray koa hoe atao tsotra sa asiana ronono. Eny e, fa misaotra ihany aloha e. Zavatra efa fantatrareo de mbola anontaniana foana. Ngia Randria marina. Ngia sefiboko tany marina. Ela izany. Ka inona hono vaovao e. Inona moa no vaovao eo e. Any aminareo zao mety misy vaovao azo tantaraina. Fa hono tokoa ngia ratovy sefiboko tany tena lasa hitako tsy milamina mihitsy ne eto amintsika eto tato ato zay e. Zany? So de mba tokony averina indray ary mifeembenana alina reny. Tena marina mihitsy zany rangaroa. Ary efa nieritreritra an'izay zavatra ny lazainao zay mihitsy koa ne zay ao amin'ny fokotany ao e. Zany? Le farany teo iny zao le ilay sonambolenay teny lasa ny mpangalatra daholo. Nefa reny mba fivelomany. Loza koa zany fa mba hanaovy kafe ngery Liza. Eny fa ho jerevana zay vahaolana aingana amin'izay ry ngia Randria. Mahazo matoky ianao. Eny ary ka de misaotra meloa e. Fa ilozako aloha ianao fa efa alahany koa tiany kafe ka de mahazo to e. Misaotra betsaka e. Resaka aloha resaka fa tena mahay vava ngia Randria iny ka. Hita ho ako. Izy anenina tonga tsy niresaka zavatra betsaka taminao teo e. Sary teo fa nanaova ny vava mihitsy. Tia ny volanao ry Siza de misaotra betsaka. Eny ary misaotra tompoko. Fanakaiza ihany ary rangahy iny mbola tsy tonga foana hatramin'izao. Ny andro ty efa miamaizina ihany. Sa ve lasa any amin'ny namany indray? Iny koa olona efa manambady aman-janaka nefa dia mbola manao fiainan-jaza ihany. Izy kosa angamba izany mandondona izany ka. Avelao voaina aloha sao tezitra eo indray. Aleo aloha dada tena mahakaina kely mihitsy fa tena reraka be zany ka. Eny ary. Aleo etsy amin'ny sisin'ny tany katsaka eto tsika no mipetraka e. Sady misy resaka ho resako amin'ny dada zay koa ne. Eny resa-dehilahy moa zany izy de tsy tiako ho eniny eny e. Ay, ka le fasa ary zato resaka ao fa meno ahy e. Ka ahoana re zany la zao le roa. Zany ary dada fa izaka mifanena amikolona za de mitsikitsiky foana izy tsy azoko mihitsy. Ahoana tsara hoe ry Joary. Fa atao taitra be ho dady. Ka izany ve moa tsy ataitra e. Eny e, mbola zaza saina loatra koa ianao ka zany avy ve moa de tsy ho takatra e. Ka dada kosa anie tsy mamaly de zary ny ahafantarako an'izany. Ahoana tsara moa le fanontaniana teo. Le aza dada koa zany efa hoe izaka n'izay mifanena amikoloina ho de hitsikitsikiny foana. De inona dada mety ho antony zany Ay ve zany fotsiny. Eno
Mampome akoho ty elako. Ohatray, fa to ilozany dada me fotsiny e, fa inona ho any anton'izany e? Zaho ary lesy raha tiany la ho fantatra. Meno any dada. Dikan'izany a Aha. dia tiany lahy zany izy. Ha? Zany very dada. Eny lesy zany mihitsy a. Dia inona zany no tokony ataoko amin'izany ry dada? Mila mihetsika lahy zany ko sy be fa manaty-potsiny toy izany ve le izy dia ho avela maina fotsiny a. Mihetsika? Ie. Tena tsy haiko anie zany ry dada fa mihetsika ahoana e? Andao aloha vitana ny asa fa tao varian-dresaka eto fotsiny tsika roa lahy fa amin'ny manaraka indray tohizana ny resaka. Eny ary dia ampianarin'ny dada anazy ahy amin'ny manaraka. Ie. Eny ary. Ngarandry sambasamby izy zany a. Eka mahazo toerana Ngarandry, mahazo toerana e. Ie misaotra anao fa hipetraka tokoa moa zany ko. Ka inona no azo ataonao ry Ngarandry a? Le izy aloha tsy misy idiran'ny resaka fokotany mihitsy aloha ny zavatra resahako aminao eto a. Fa resaka inona zany? Sady ohatran'ny tezitra nge ny fahitako anao zany e. Ie, tena tezitra mihitsy ako. Ohatra Ny ataony zanako ao no mahatezitra. fa nataony zanako ahoana? Fa naninona kilony ha? Tsy azo. Ka izao rangaha ty a. Ilazao ny zanako ao mba tsy hanadala ny zanako. Tsy mbola vonona amin'izany koa ny sain'ny zanako iny e. Mahavariana koa zany zavatra lazainao zany ry Ngarandry marina ka. Aza lozanao misary adala kory ngia ty a. Ka raha azoko tsara nge zany dia mpivary tena zany ny fandraisanao ny zanako e, mikoty lehilahy. Ka matoa koa izy mitsikitsiky amin'ny zanako dia manadala azy zay e. Zany ny dikany. Ry Ngarandry a. Fa inona nefa aloha ny tena olanao amin'izany ha? Ngamo tsy mety aminao raha lasa mpivady ny zanantsika rangaroa. Raha mandeha radrariny dia tsy hitako izay olana. Zay mantsy. Fa raha sanatry mivava ladiny lela kosa tena lavirina mipito mandefitr'olona. Aza mahita re zany e. Tena simba no avy ny zanako. Tena tsy ekeko mihitsy a. Moramora ihany ianao ry Ngarandry marina. Ka tsy misy sako saina reny amin'izany ry ngia ty a. Anaro tsara fotsiny zanako tsy hanadala ny zanako e. Za aloha tsy mino an'izany mihitsy e. Tena tsy mino aho hoe ny zanako no ahavita hanodina ny sain-janako ao zany fa matoa misy zany dia ny zanako ao zay no tsy manana sain-dehilahy. Ely zany fa tsy andany andro aminao eto aho e. Sady mbola be koa ny zavatra miandry ihany a-tsaha. Eny ao fa ho resahako ihany ny zanako na izany azy e. Fa aza dino nefa fa tsy afaka ny hanaka anazy amin'ny safidiny koa ianao nefa. Rehefa ny zanako ny tiany dia zay zany. Eny, raha mifanaraka anie isika dia mety foana izay atao e. Ohatry, fa mifanaraka amin'inona moa zany? Zany ve dia tsy ho azonao e. Ka tsy azoko. Ianareo no mandony vody-ondry. Nareo zany no manatitra amin'ny vody-ondry any aminay e. Ohatra. Sady aza dininao fa ny zanako ao anie ty an-janako e. Dia izy zany no maka fa tsy izahay mihitsy. Misolo ny toeran-dehilahy e. Aza dia mahita lazaina anao ry Ngarandry a. Zay ary fa lasa ako. Dinio ihany aloha zay fa sao dia mahasoa e. Eo. Tsoary kely. Manahoana ianao? Oay, koloina marina. Ary andeha ho aiza indre? Ho aiza ary izao fahitanao azy ao? Tsy fantatro ka. Fa ndao lesy hiaraka. Hiaraka? Fa hiaraka ho aiza tsika ary koloina? Mamandehandeha re a. Sa ianao tsy mazoto? Ay ve, mazoto aho ka. Dia ho aiza nefa e? Ndao ary aty lalana e. Sady aty koa tsisy mahita. Any ve tsy hampatahotra ary koloina? Tsy mampatahotra ka. Sady aty hoa tsisy mahita izay ataontsika.
Fa nao inona moa zany tsika arikoloina? Sady misy mahita foana ny na hiafina be aty aza tsika tsy leo ve mba miseho masoandro ihany arikoloina na mba ina misy olona? Tsoary tia koa mahita lasaina Ka ka. marina zaniko. Izaho koa ny ahitantsika eo. Andriamanitrako. Mampime ahy ianao tia Ka ka. marina ane zany. Fa tsoary tia ny bogosy Ay. boromaso mampite hijery foana sady Mampite aninona e? Ianao koa zany mampite ho tiry Ay. Misaotra betsaka kirikoloina menatra kely a. Tsoary koa zany ka. Dia izay fotsiny ve no avalinao ah? Ka zay nge fantatra orikoloina fa inona indray ary? Eto ilay sika mipetraka. Fakoloina ty moa zany manam-pitiavana ana? Mazava ho azy. Fa inona mahatonga anao manontany an'izany? Ka niresaka tamin'ny dadanay a dia hoe matoa hoe mitsikitsiky hoe rehefa misy vehivavy mitsikitsiky aminao zany dia tia ny dikan'izay. Fa ahoana koa nahafantarany an'izany hoe mitsikitsiky aminao foana avy e? Ka nitantaraiko tamin'ny dadanay ne. Ianao koa zany. Ngabedy. Ono arandry. Meno anao ah e. Fa inona indray moa zany nataonao tany amin'ny birofoko tany zany randry? Fa everinao fa inona moa no ataoko any raha tsy hikarakara taratasy. Ary zaza anaovana valiteny avy na. Dia anenina nefa ianao e? Anerika sa anavandra? Valiteny no ilaiko aminao fa tsy fahaizam-bava. Sao da roako amin'ny sotro be eo ty fa dia efa miteny azay a. Koa manenina moa no tsy atao e? Rehefa mivadika baba koa toa ve tsy ianao ihany tsy hanambady amelona eo tsony e? Ka valio fotsiny ah e. Inona zany zavatra nataonao tany amin'ny fokotany zany? Nitory teny a raha matoty a. Nitory teny? Ie, ka tsy mahay miaina loatra le zanak'le sefim-pokotany iny dia tsy maintsy nitoriako teny le rainy mba hananatry ny zanany e. Fa tsy mahay miaina ahoana moa izy zany e. Sao dia ianao ary misary adala tamin'ny tany ka lazainao fa tsy mahay miaina izy. Sanatriany e zany. Sao dia very le raha matoty fa olon-dehibe tsy mahay miaina ary aty. Izy no manadalan-janako. Zay ny antony nandehanako tany. Andriamanitra, nanala baraka vatana tany indray zany ianao io. Tena tsy mety fay mihitsy ianao ty ka. Aferako zany raha matoty fa tsy anao a. Fa zao marina aloha e. Nandalo teo ny anabavinao fa mararo ny rainao. Izaho koa e. Misary adala indray iny zao. Mahita an'ireo akoho mamborona maro be ireo indray izy dia zay no mahatonga azy mila vaniny. Tsy azoko ane zany e. Zany ve dia tsy azonao e? Te hihinana vorona izy dia mody marary. Ohatran'io ihany aleny ela taony tamin'ny Ndre mandeha iny e. Lalàny fotoana koa anie iny e. Tsy marary zany akory izy. Napita fotsiny aho zay ka. Anjaranao sisa mieritreritra na ho any ianao na tsy. Misaotra anao ihany aloha na izany azy e. Fa aiza foana koa ary joary no mbola tsy tonga foana hatramin'izao e. Tena mila miresaka aminy aho mantsy. Ianao koa zany dia misahirana. Efa tsy zazakely intsony ange iny e. Mahalala ny tokony ataony tsara izy. Raha mbola mipetraka ato amiko raha matoa dia tsy maintsy hoe feheziko a. Dia ny ianao zany ny be indrindra. Orikoloina. Ahoana? Misy resaka kely ho ataoko aminao aloha a. Ararotina mantsy amin'izao reninao tsy eo zao. Eny dada, miaino anao ah? Ka zao ary le resaka e. Momba anao sy joary le izy. Hoe ahoana izay ry dada? Mahoraka be mantsy ny resaka eto an-tanàna fa mpifankaty ononareo. Nefa efa nitantaraiko taminao ny resaka nataon'ny arandrirainy tamiko tany amin'ny biraoko. Mifona dada. Diso tokoa.
satria tsy mba naka-hevitra taminao izay vao nanao an'izao. Marina dia tiako loatra Joary, Zany fa izy nefa mbola zazasaina loatra ka tsy mahatsapa an'izany. Zany hoe raha azoko tsara dia marina zany le nilazainy Randria fa ianao no manadala ny zanany. Tsy haiko e, manadala ve izany ny filazako taminy hoe tia azy a? Ka tsy mety ny zavatra nataonao anaka, ary azadino fa vehivavy nge ianao e. Marina fa na tianao azy izy a dia tsy afaka hikaoty azany mihitsy ianao. Misaotra dada mitoro-hevitra, anefa tena tiako loatra Joary ka tsy azaka an'izany mihitsy aho. Sady ahoana moa ny vavan'ny rainy raha maheno an'izany izy, fahitako azy miresaka tamiko aza dia niaro ny zanany fotsiny. Ary maninona moa dada raha tonga dia angatantsika any izy a? Za kosa aloha tsy hanao an'izany e, marina mafy. Iza no tadavinao afa-baraka any, sady tsy maintsy hoenin'olona eto an-tanàna zany dia vao maika mahamenatra. Dada koa izany tsy mba hiady ho ahy mihitsy izany. Ka tsy tiako ho simba voninahitra ianao mahatonga mbola miteny anao izao foana e. Fa raha tsy mety moa asakasaka ao ihany io. Misaotra betsaka dada, aleo fa hanondrarahako amin'izay izaho e. Andao ary e. Randria, ianao io moa zany efa mba nandeha namangy ny rainao marary zany. Izay olona mandalo aty ne ka mahafantatra an'izany daholo e. Tsy efa niteny anao avy hoe tsy marary zany ny famisary adala e. Matetika izy no manao ohatran'io foana. Fa inona koa tia mahalasam-borona anao eo e? Ohatra misy zavatra mahalasalasa ny saiko izay fotsiny ka. Ay, ka inona hono izany mahalasa ny sainao zany? Le vadiny tovy le a. Fa nataonao inona tany ny vadiny tovy? Dia efa miteny anao zay Randria. Kalmena hoe izay le mahavoa anareo tsy hoe mba mahatoky valera mihitsy. Tsy olotra mihitsy no tsy hatoky valeur zany, fa ny fomba ratsinao mila hovaina. Fomba ratsy hoe mba havadi-badio impito ny lela raha matoty vao miteny a. Efa navadibadiko hoe tratra marina ianao ka mitady anaikitra. Ie, fa vadika ny resaka raha matoty ka izao rehefa nandinika dia tokony raiketina ihany le raha ny Joary sy Goloiny le zanaky rapirezy re a. Dia inona izao ny tanjonao amin'izany? Aleo aloha mbola tsy lazaiko anao fa zay fotsiny e. Tsy te hiasa saina amin'izany ary angaty a. Tsy mampidi-bolo izany dia tsy atao ampiasa saina ihany koa. Oay, fa toa misy mandondona re zany e. Mandehana aloha jereo kely e. Ianao no eo akaiky ny varavarana eo ko za ty indray no andrasanao anokatra an'io. Ary moramora le raha matota afondro vavy ty a. Mandreraka fa fa izy zao e. Ary lasa mivoaka ny vilany ihany anie izy teo e. Aleo hoe tsy kilovina eto. Ay le anabaviny kay. Fa maninona ary ny tsy miditra aty fa any vilana any no miresaka e. Iny fa niverina fa aleo hiala eto ny anaka. Tena loza koa ty marina ka. Fa misy inona e? Iza le nandondona tao Randria? Ely zany fa omeo aly lambako zao de zao e. Tena miombo ny aretin'ny dady. Tsy efa zay ve no lazaiko anao fa ianao aneny tsy mino e. Oka izay le niresa be fa maika ahy e. Ndana re.
eka nampiatso anao ary joary a nefa sy aza matahotra ianao fa tsy haninona anao zany a. Eny tompoko ka inona ny antsony président anary a? Tsy inona tsy akory le roa fa momba anareo sikoloana zany hoe momba anareo sikoloana zanako zany. Ela zao ary président fa mihaino anao a? Eny somary mahamenatra ihany izy ity fa tsy maintsy lazaina. Tsy zany mantsy fa manam-pitiavana anao ny zanakay e. Nefa ianao nitoatra ny tsy taitranony ka lasa marary fo izy. Zany ve? E de efa nandeha dokotera ve izy zany marary fo zany sa mbola tsy nandeha mihitsy? ka zany anie tsy aretina le roa ka hoe ho sitrany dokotera e. Avy aminao ihany zao no mahasitrana an'izay. Zany ve? Enjana indray raha izaniko. Zany tsy manana fitaovana ahafahako mitsabo azy ny olana e. Tena tsy azonao mihitsy le zavatra tiako lazaina ka. Na za koa raha nge tsy mahazo e. Alao hijanona zany resaka zany ary e. Fa zao ny fanontaniako farany. Tianao kolona sa ahoana? Ka izy anie tiako e. De tiako mihitsy ary izy raha lasa vadiko fa tena tsy tiany dadanay ny anambadiako azy e. Ay. Zay fotsiny tiako fantatra ka. Fa hono ay e. Nga moa zany izy iny tsy efa manana olo tiany e. Everiko fa misangisangy anahy fotsiny anie izy e. Ianao zao ny olo tianko. Tsy misy akoatranao zany. Ay, eka za koa moa natahotra ny teny an'izany de mody hovaiko foana le resaka isaky n'izay miteny an'izay amiko izy ko. Elo zany fa alao za mihitsy ny resaka aminy. Ay. De rehefa vita zay de miresaka amin'ny rainao a. Ao fa de misaotra betsaka rery dadany koloina. Tsisy tokony isaorana zany e. Fa zay ny tsoko anseka de afaka mandeha amin'izay se. Eny ary fa mandra-peona indray e. Mazotoa le roa. Yo. Nandeha tokoa ny fotoana. Lasa mpivady ihany za sy Tsoary. Tsoary ilay tsy manam-pahaizana nefa tiako. Herintaona izay no mivadianay. Tsy maintsy najanona nefa ny fianarana fa nanambady aho. Mamboly sy miompy mba ny fivelomanay. Ndray aman-dreninay koa samy manampy anay io ihany. Variana be koa za zany. Aleo karakara sakafo hariva fa efa ho avy izay Tsoary. Tena reraka zany ka. Tena mafy ny asandroany iny ry koloina. Zany ve lesy? Ie, fa mifiry aloha zao e. Amin'ny fito sasany? Ay e. Fa Tsoary a. Afaka miresaka zavatra aminao ve za? Tsy maninona ry zany ry koloina. Tsika sy ianao nge mpivady. Zany indrindra mantsy. Nefa misy zavatra ataonao tena tsy zakako mihitsy. Inona zany ry koloina? Ao fa hifonako ary e. Tena raha mbola ataonao zany dia hiverina any amin'ny ray aman-dreniko. Tena tsy zakako tsony zany. Eny e, fa efa hifonako aneo ay e. Ka lazao ary le izy fa zange tena efa liana te hafantatra le zavatra tsy nentina ataoko e. Hitanao? Hatramin'izay mivadintsika izay tsy azoko hoe inona mahatonga anao tsy matory ato an-trano rehefa alina fa any amin'ny ray aman-dreninao any foana. Ka maninona e? Inona ny olana? Sa ianao tsy tia akory? Fa noho ny tenin'ny ray aman-drenitsika dia tsy maintsy hoe nanaiky ianao. Ka menatra ne zary koloina e. Andray. Eny e. Vadinao ne za e. Olona mpivady zany tsy tokony hifaka-menatra zany. Eny ary aleo fa ezaka. Ao fa tena hiova tanteraka ary zay e. De tsy ho any amin'ny ray aman-dreny intsony zany atory rehefa amin'ny alina fa atory ato an-trano amin'izay. Mba izay hay. Ary ndaontsika ary sakafo amin'izay e. Ie, ka lefa azo amin'izay fa tena efa refona be koa ne za e. Ie, sady tsara be mihitsy laoka nandrahoako ato amin'ilay tena tianao be mihitsy. Ay, ka ary soy malaky ary e.
matory amin'izay raha ngaty fa efa alina nge ny andro e. Ka sao dia ho tonga eo indray ne le zalahy iny dia aleo mihitsy aloha tsy matory. Tsy tiako mantsy raha efa matory ambony fandriana indray avoafoazina ako. Ay, fa zaho aloha mahita fa tena fahambaraka mihitsy ao zavatra ataon'izao a. Olona efa manambady ve raha ngaty mbola matory aty amin'ray aman-dreny ihany ko. Ka zany mihitsy anie, nefa atao ahoana moa fa zanantsika iny. Oe, misy mandondony zany. Andana vahoara Randria. Zay anie le fa nolazaiko teo hoe aleo fa jereko vetivety ary. Tena mino afa joary mihitsy zay. Zany dada ny zavatra iainako a. Ambony ambany ny fiainanay amin'izao. Tsy misy dika mihitsy ny mampivady anay. Fa dia inona loatra ary ny antony e? Tsy haiko dada. Raha ataoko hoe tsy tia izy ohatry ny tsy marina. Tsapako fa tena tia mihitsy izy. Mety matahotra ny teraka izy zay a. Zay ny tena marina. Ka tsy misy varana mihitsy ny mampivady anay raha tsy teraka e. Ny anambadiako iterahana. Aleo fa iresaka aminy ahy e. Oviana moa izy no ao an-trano? Lahady moa izy eo foana. Nefa tsy tiako dada iresaka an'izany aminy ka tokantranonay mantsy le izy. Ka ianao nge mitaraina ty amiko e. Dia amin'ny mahazanako anao dia tsy maintsy mitady vahaolana ho anao a. Sa tianao le jerenao fotsiny Eny e, misaotra dada. Tsy maninona fa avelako ianao hiteny azy. Amin'izay koa ngamba ho tsapany tsara fa tsy mety ny ataony. Zany mihitsy. Ohatra fa varian-dresaka teto fotsiny tsika. Aleo aloha hikarakara ny sakafontsika amin'izay fa atoandro ihany tia ny andro ka. Fa dada moa nga tsy miasa androany e. Ohatra asabotsy nge androany e. Dia nylefitra miasa ao. Ay ve, alefa izany ny karakara. Sady hariva koa za vao mody. Ay, ka ataovy ary e. Tena tsy mety mihitsy zao zavatra ataonao zao ry joary a. Olona efa manambady anie ianao e. Ka tena tsy vitako anery-dady, tena tsy vitako tsony. Fa inona re zany e? Inona tokoa zany le tsy vitanao tsony? Le mamelo lazy ve sa inona? Ka resaka mahamenatra be ne zany ry-dady. Eny e, aleo tsy lazaina ka. Joary a, tena tsy azoko mihitsy elahy ty ka. So dia mba tsy tiany lahakory ary le zanak'olona iny e. Tena tsy haiko mihitsy ry-dady, tsy haiko mihitsy entin-drako ny tenako. Mila mivory sika fa tsy mety zao zavatra ataonao zao. Aleo aloha andefa nareo koa zany. Tena tsy ao mihitsy anie izanantsika iny raha matoa. Tena mila jerenaingana ny olana mahazo azy fa tena manahirana e. Eny e, marina mihitsy zany. Fa misy inona rangaty a? Fa nga marary ianao io? Nga tsy lozy ty e. Tena mekravy ny aretin'ny dady e. Raha napoziko lasa lavitra toy izao ny aretiny, efa ela izy no entiko tany amin'ny dokotera ka. Ka zany efa niteny taminao fa ianao tsy mino mihitsy e. Izao ny vokany. Aza latsaina tsony ary raha matoa. Sady efa manome tsiny daholo koa ny fianakaviana rehetra e. Fa maninona nefa raha ezahana entina any izy izao e? Tena tsy misy fika tsony e. Miandro fahafatesana sisa. Enjany izany.
Inona moa izany fa dia mivavaka ho azy sisa atao e. Ka zay zany ko inona tokoa moa arovono ara-matoa. Ahoana izay e? Ianao mantsy ny resaka hoe mila resahana joary amin'io zavatra ataon'io. Zao mantsy vao lasa ny saiko hoe sao dia tsy mety ary zany. Ka inona ary no ataonao ankoatr'izany? Hanao antery azy hoe matory miaraka amin'ny vadinao ianao? Mivatana loatra kosa zany teninao zany ka manimba sofina indray marina. Ka lazao ary izay tokony atao e. Ohatra hoe mijanona manara-maso an'izy roa kely dia eo ianao mba miteniteny azy amin'izay zavatra tokony atao eo ry ea. Kosa tsy mahavita an'izany ka aleo ianao manao an'izany. Tsy mety ianao matsy mba vehivavy fa raha za ohatra ny tena tsy mety kosa e. Resaka talana ianao izany. Anarina fotsiny zareo dia vita. Sady za koa ane fantatrao ihany fa mbola miasa saina amin'ny dady dia mba ianao aloha no manao an'izany adidy tsy maintsy ataony e zany. Dia inona izao no mampime anao amin'izany ka? Ohatra ny misy zavatra azoko sary an-tsaina. Fa leo aloha andeha hijery any dada. Ndao ary. Tena enjana ty fa tena lasa niova mihitsy koloina. Tena lasa tafondro vava mihitsy. Lasa manao lamba mamofady foana ato trano. Dia inona reny mety ho antony? Manao fitafy mitanjaka mandehandeha eny alohako eny. Tena tsy maintsy ho teneniko io fa tena tsy mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra kosa ny zavatra ataony ka. Na tsy mahay resaka fivavahana za tena tsy hanaiky an'izao mihitsy ka. Tena efa herisetra atao amin'ny lehilahy mihitsy izao. Rehefa tsy mety moa izy asaina tonga dia mipastera mihitsy ny hampianatra anazy fa tsy za intsony. Tena aleo mitandrina ihany fa ho ratsy ty. Ka aleo tonga dia efa taniko ny resaka ry izy mianakavy a. Ka miaino anao ary zahay e. Kanefa aza diny fa ny ady mpivady tsy tsara hidirana. Oka mba fananarana fotsiny no ataontsika azy fa tsy sanatria zavatra hafa e. Eny ekeko ne zany e. Nefa koa tsy maintsy lazaina aloha ny olana dia arosony va olana. Eny e, ka zaoryjoary a. Tanao, nitaraina amiko ny zanako fa isan-kalina dia tsy matory ao an-trano ianao fa makaty amin'ny ray aman-dreninao aty foana. Raha misy manafika ao zany ny zanako dia ahoana? Ka le izy ange mba misy fotoana ihany fa eny e, matory eo zany raindray. Ay, ka ahoana zany trokoloana? Ekeko hoe misy fotoana ianao matory ao fa saingy tokana fandriana nefa ianao. Ndasy aloha fa misy mandondony zany vetivety alao jereko kely mihitsy aloha. Raha matoso ary mandroso ianao, mandroso e. Miala tsiny aloha e. Randria tonga ao ny anabavinao e. Ampilazantsika fa maty ny rainao. Lozy zany marina. Ka andehantsika fa aleo ny resaka atao amin'ny manaraka e. Mety tokoa zany e. Ka tamin'ny firy izy ny maty e? Tamin'ny roa maraina. Fa efa tena mamofona be dia tsy azo iareta tory fa tsy maintsy alevina androany hariva ihany hono. Zany io. Ka andao ary zany tsika andeha. Maty be zany dada be. Mitsy lesy andao ok zay dada. Mahereza zareo a. Za aleo hijanona ka. Fa ahoana indray ry koloina Reradreraka io tsy mahavita mandeha lavitra. Maro zany e. Leo zay no andeha fa
aleo ianao maka iny e andao ry zareo andao dia mahereza le retsy okizay dada any a. rehefa tarany itsika izany efa voafatsika amin'ny vatapaty marina. tena loza marina izany. Aleo aloha averina vahany io ka. Orangaty tsy mety izany Randria. Aleo sika manaraka an'izay lamina efa vita. Ka tsy mampino aho zao angeza amin'ny vatapatiny izao e. fa ahoana koa ary izany. Ianao anie atezitra olona eo Kisa ianao raha matote anaovako azy a. Azafady kely ane, miala tsiny aloha amin'ny fahatarany, fa aleo aloha averina sokafina kely ny vatapaty a. Le rangaty Ny antony de tsotra ihany, raha ny alavany matsy de tena tsy tokony sahaza azy mihitsy zao vata zao. Tena diso fohy loatrako, so lasa miforotra izy ka teritery de lasa tsy mety. Randria, vatapaty efa voafatsika anie io e. Ory dada, manala barakana izy zao zavatra ataonao zao e. Eno a Mikisanareo fa fantatro zay ataoko e. Aleo mihitsy anaovako azy rehefa tsy anao anareo ka. Randria, okizao inona ary ty ataonao ty e. Dada, sady olona efa maty koa ve de mbola misy hoe tsy mahazo aina anaty vata hoe sao de miforotra e. Tena menatra olona mihitsy afa lasa ka. tena hafahafa mihitsy ty Randria ty ka. Tsy nanaiky mihitsy izy raha tsy nisokafa n'le vatapaty marina. Zay de nisokatra ka. Ary aleo vahana ihany koa ny lamba fa so de misy zavatra banga na misy zavatra tokony mbola hanaraka azy. Randria, mafy loha mihitsy ianao ty Toko zay de vita e. Aleo averina amin'izay ty. Avy alao izy raha matoa hanala amin'ny fony a. Raha iny io ka afaka ataony amin'izay teny hanaovana azy re a. Marina mihitsy zany raha prezy a. Ary atao vaingana fa ny olona efa sasa miandry. Eno a Mba manana ny asa ataony koa ny olona fa tsy andry ny sitraponao eo e. Zay ka, efa vitako ty. Zay fa afaka entina amin'izay e. Tena miaiky anao angarandry marina ka. Ka hitanao ihany fa mila marinina tsara ko raiko anie io e. Marina zany e. Ka andao ary tsika andefa lasy ny olona e. Andao ary. Ka zao ry izy menakavy vita iny ny fandevenana fa hitodika amin'ny fiainan'izy mivady reto amin'izay tsika izao. Zany mihitsy. Aza matahotra tsonareo fa efa mifampiresaka zay de efa milamina tsara efa milamina e. Zany Ay kosa, tsara zany e. ka raha izany anie zany de tsy tokony hisy antony hivorintsika tsony e. Izy mivady zany efa milamina ny fiainanyko. Kosa, misy ka. Fa Ka izao ry tovo a. Ie, endrika Randria. Ahoana amin'izay zany le zavatra noresahako aminao ndray taona iny e. Inona moa zany rangahy roa fa ohatra ny tena tsy tsaroko mihitsy ka. Io ndray ianao le mody fanina, to mody manao toy ny akoho very atody fotsiny. Ka tena tsy tadidiko ne rangahy ty e. Aleo aloha izay andeha kely ka. Rehefa tandro izay miverina eo ihany. eny ary, za koa ndeha hanao raharaha. Ka izao le resaka e. Zaho mba hanao lefitra anao amin'ny fokotany ao e. Isika maty zao efa natambatry ny ankizy ka efa fianakaviana ray e. Ay ve. Ka mba omenao toeranao aho zany. Eny ka Randria fa alefa mbola ho hita eo ny amin'izay a. Sady ao anie tsy de misy karama be de hoe manahoana loatra e. Aza manahy ianao raha ny amin'izany e. Tsy de le karama loatra ny tena ilaiko ao fa le mba tsotsion'ny olona hoe lefitry ny présidentko. Zany hoe mpiasa fokotany zany. Zay mihitsy. Aza de mampime anao Randria marina. Raha ianao ve no ao tsy hikirotana ambony ambany ny asa ao.
Zamana ianao raha ny amin'izany efa niova ankehitriny. Zany Tsy randrita loatsony ty fa efa niova toe-tsaina tanteraky. ka tsy maintsy manahako. Ianao mantsy be fikafika loatra. Aiza kosa Ny olona rehetra tena efa gaga mihitsiny amin'izany a. Jereo moa reny tamin'ny fatin'ny dadanao reny e, mariny e. Vatapaty efa voafansika vera angaty dia naverinao nosokafana indray. aoka moa fa zavatra efa taloha zany e. Sady aoka ny lasa ho mba lasa e. No avy indray ny bajininy e. De amin'izay mba tsy ho ambony ambany intsony ny fiainany e. Marina izany ngarandria. Natolotry ny 11 du paradis groupe ho anao teo ilay tantara nampitondraina ny lohateny hoe ambony ambany, tantara nosoratan'ny Andry Tafita Mikael. Ireto avy ireo nanome aina ny tantara, tsy lavina sy heno niaraka tamin'ny Tovo, Landry Steven, Felana ary Michel Retratop. Nandra fiosianana totosa Tovo Andriambololona. Studio ny Prod. Fotoana ny tantara eto amin'ny RTA.